antsika dia liturjia larana faefatra na liturjian'ny fidiarana no ampiasaina rehefa alahady faharoa tahaka izao. Dia sika iara mitsangana hanao ny fanentanana, hira fanentanana ny azakazaka masina. Amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Andeha nomboka izao fampoavahana izao amin'ny hira voalahatra isika, arahan'ny vavaka fidiarana izany dia aorian'izany no mipetraka isika rehetra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana sekoly alahady izao, izay ahitana zaza marobe, dia mahatsiaro ny teninao izay fa raha tsy miova toy ny zaza ny olona dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ndreto izay tonga eto anatrehanao mibebaka, mangata-pamelana, misaotra noho ny famelan-keloka efa nomenao hatramin'izay, ary ny amin'ny diany io ty dia mangataka famelana aminao izay mba ho voavela heloka tokoa eo anatrehanao. Ary lehilahy sy vehivavy voavela heloka no manatrika anao, fa tsy olona sanatria mihatsara velatsia eo anatrehanao ka homeloka
amin'izay tanterahana sy totosaina eto amin'ity fiangonana ity. Ndreto izay rehetra nandiha ny herinandro izay betsaka ny zavatra nitrangana nandritra ny herinandro iny, be ny fakapanahy, nisy ny loza samihafa nitranga. Indraindray izay dia niaran'ireny, fa nisy fotoana koa izay sa nijery fotsiny an'ireny. Misaotra anao izahay no ny amin'ity alahady ity indray, fa nomenao anay izany andinianay tena, isaoranay ianao ny amin'ny soa rehetra efa nomenao, ary andraisanay famelan-keloka avy aminao Andriamanitra. Dia matoko ny famelan-keloka izay, fa io famelan-keloka io no ampiaonanay aminao, ka dia hifanatritava aminao izay ao anatin'izao fanompoam-pavahana izao Andriamanitra. Ka tsy hanandrina anay ny tavanao, na hanameloka anay ianao, fa hamindra fo aminay ianao, ny masonao miantra no hijery anay amin'ny fahalemenay sy ny tsy fahataterahanay. Ary eo amin'i Jesosy Kristy dia avelanao ny elokay tarianao lalana izay amin'ny lalana marina. Tompo, ity ny fiangonanao manao izao liturgia-ny fidiarana izao, ho fidiarananao sy fanomeza ny voninahitra anao, raisoanao ny voninahitra Tompo, ary anao rery ihany izany, fa ny fiadananao eny ny teninao dia ho aminay mpanomponao, ary mankatoza ny teninao zany izay. Dia raha laza voninahitra ho anao Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra, ary fiadanana ho an'ny olonao ety ambonin'ny tany. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana tompoko. Fiaramanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, alahady faharoa moa ty alahady ty, ary dia liturgia-ny fidiarana, liturgia larana fahaefatra no ampiasaintsika, saika ampiasaina eto amin'ity fiangonana misy antsika ity avokoa ireo liturgia efatra ao amin'ny liturgia FJKM. Alahady ihany koa natokany ny FJKM ho an'ny sekoly alahady ity, izay no ahitanareo an'ireto zavatra mivangongo eto reto, mba ho valosoa ho an'ny zanakitsika amin'ny fidirana faharoa zany no isy an'izay. Dia alahady izay amangina ihany koa no manjo amin'ny fidirana faharoa zany ho tanterahana moa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia manaraka ny liturgia fidiarantsika moa zany dia ny raharahan'ny fiangonana zany zao, dia aorianan'izay misy fanoloran-jaza. Fanoloran-jaza raha ohatra ka misy fiara-bana vita mariazy moa sy ny sisa, fampisehoana mariazy dia tanterahana ao anatin'izany ihany koa. Ny voalohany amin'ny raharaha-mpiangonana dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika tamin'ny 10 taona izay niarahan'ny asa sy ny lady mitandrina teo, dia maneho ny fankasitrahana antsika izay menakavy sy ny fiangonana ihany koa. Misaotra antsika rehetra noho ny amin'ny fitahiana matretrika izay nomen'Andriamanitra antsika sy ny fitiavana nasehontsika voninahitr'Andriamanitra. 10 taona niarahan'ny asa teto, tsy ny fampijerijery fotsiny akory sanatria, fa tena nisy izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teto amin'ny fiangonana, ary niasa tao anatin'izany ianao, nanao izay azo atao ianao, ary niezaka ianao nijoro amin'ny maha kristianina antsika, dia nanohana ihany koa ny mpitandrina ianao tamin'ny asa rehetra izay natao, ary dia hitany masontsika izay asa mety izay asa tanteraka rehetra teto amin'ny fiangonana. Dia misaotra ry havana makasitraka fa hitanay daholo ny fanohanana izay nataontsika rehetra. Andriamanitra malifity anareo, ary ho tahin'Andriamanitra ity fiangonana ity dia androso lalandavitsika fa tsy hemitra sanatria. Misaotra tompoko.
Ianary, terina ny fiarabana izay efa nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina teo manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika mianakavy indray amin'ity alahady faharoa ity. Araka ny efa nambara teo ihany koa dia ity no alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana sekolelady manerana ny sahany FJKM ary manatanteraka izany isika araka ny nambara teo amin'ny fidirana faharoa. Ny sampana sekolelady dia tena hoe azo lazaina fa sampana fototra eo amin'ny fiangonana tany ketsa ny fiangonana ary hoavy ny fiangonana ka dia tsy atao ambanin-javatra izany sampana sekolelady izany, tsy hoe atao ambanin-javatra akory ny sampana hafa fa ny sampana sekolelady araka nambarako teo dia tena anisan'ny sampana fototra ao anatin'ny fiangonana. Manohana azy sika ao anatin'ny adidy sy ny fanompoana izay tanterahany dia misy zany rakitra vata arak'izay fanaontsika eny ambaravarana eny rehefa mirava fiombonana amin'ny fanohanana azy ireo amin'izany adidy efaina any amin'ny foibe izay. Ny fandaram-potoana avy hatrany no ambara amintsika na ny any ivelany na ny atao anatin'ny fiangonantsika. Ny any ivelany moa zany dia ny FJKM Bejo Philadelphia dia anatanteraka ny fandraisan-tanana ny mpitandrina ao aminy, dia ny mpitandrina Ratovoarimanga Bruno Menakavy tanterahany zany amin'ny zoma fa 7 ny volana desambra ho avy zao amin'ny 7 sasany maraina izay fotoana tarihan'ny sonotam-paritany izany fotoana izany. Ny vondrona fototra laika dia mikarakara bûche de Noël tahaka ny fanao isan-taona moa zany raha mandrika na hanao commande zany ianao dia farafahatarany amin'ny alahady heriny anio zany no farafandraisana an'izay commande izay. Ny vidiny moa zany dia 35 000 ariary no vidiny zany bûche de Noël izany. Avy amin'ny fikambanana mpiasa ny fahasalamana amin'ny sapotsy avy zao dia anatotosa hetsika ara-pahasalamana ny fikambanany mpiasan'ny fahasalamana. Tontolo andro izy io manomboka amin'ny 7 sasany maraina eo mifarana hatrany amin'ny 4 sasany ariva eo. Ao anatin'izany dia misy fitiliana maro samihafa izay ho tanterahan'izy ireo zany amin'ny sarany 5 000 ariary avy. Zany hoe ny fitiliana ray zany dia 5 000 ariary ny sarany, tahaka ny hoe ny maso, ny goty, ny cholesterol, ny diabeta sy ny sisa dia 5 000 isan'isany zany no anaovana izay fitiliana izay. Fa raha ohatra ianao tahiny ka hoe anao fitiliana maro zany ianao izy fihenam-bidy atolotra izy ireo zany ao anatin'izay sarany amin'ny fitiliana maro izay tanterahanao izay. Raha misy aretina zany mahazo anao koa amin'ny fotoana io hoe hitany zareo hoe ity olo ity ohatran'izao na ohatran'izao dia misy fanafody omeny zareo maimaim-poana zany amin'io fotoana io. Dia ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra moa zany rehefa avy eo mba mijanona mivory vetivety rehefa tapitra izao vanim-poam-pivavahana izao. Ny alahady faha 20 ny volana desambra amin'ny heriny anio zany isy ny concert de Noël izay karakarain'ny atoko-piratany ketsa. Amin'ny alahady heriny anio koa moa zany tonga dia efa tsara mampafantatra antsika fa alahadin'ny atoko-piratany ketsa sy alahadin'ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alahady heriny anio tonga dia mitambatra ao anatin'ny fidirana faharoa zany ireo alahadin'ny fikambanana mpiasan'ny fahasalamana sy ny atoko-piratany ketsa ireo. Fa ny hariva dia misy ny concert de Noël dia iarahana amin'ny sampana sy ny fikambanana rehetra izy io. Miara mandray anjara avokoa ny sampana sy ny fikambanana irina zany ary ho fantatsika ao anatin'izay fa ho miavaka io concert de Noël izay ho tanterahana amin'ny alahady heriny anio io. Ary siseho miavaka eo arak'izay nambara zay hoe fa ela izay hoe concert de Noël teto zay tsy nisy an'izay le hoe ny fikambanana sy ny sampana rehetra mandray anjara ao anatin'le izy averina indray zany zao zany atao hoe fiarahana sy fiombonana ao anatin'ny fankalazana ny Noël zay amin'ny alahady heriny anio zany ny hariva manomboka amin'ny 2 sasany taonantsika fiangonana indray zany mba hiara-fanotrina hiara-hifaly eto amin'izany fankalazana ny Noël izay. Fa ny sabotsy melohan'io araka ny fandaram-potoana ihany koa zany sabotsy faha 20 ny volana desambra isy fotoam-bavaka izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika eto. Zany hoe misy zavatra
somary tsy maintsy alamina zany eto amin'ny fiangonana eo le araka nabaraka teo le hetsika ara-pahasalamana fa amin'io sabotsy faharoapolo volana desambra io ihany koa de isy ny fanompoam-pavahana ho famaranana ny jobily fa 5 taona na mpitandrina Andriamatory Ravelona Nosy Mamitine Telesphore Gérard zay président synodaly tsika amin'izao fotoana izao. Eto zany no tanterahana io fanompoam-pavahana fisaoranan'Andriamanitra sy famaranana an'izay jobily ny 5 taona nampitandrina zay dia misy an'izay fandaminana tsy maintsy atao zay zany eto amin'ny fiangonantsika. Eto eo ny fizaham-pahasalamana fa eo ihany koa izany fanompoam-pavahana izany dia miara mifanotriny etotsika ao anatin'izany rehetra izay manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina moa zany io fotoana io fanompoam-pavahana io. Zay zany no mahakasika ny fandaharam-potoana samihafa eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 7 volana desambra eto amin'ny zoma ho avy zao dia isy ny fanompoam-pavahana ihany koa fisaoranan'Andriamanitra ny 70 taona ny école Charlemagne manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina izy io. Aorinan'izay misy ny mariage eto tanterahana ny atoandro amin'ny 10 ora eo zany. Zay zany mandrafitra ny fandaharam-potoana mandritra nyty herinandro ty sy ny amin'ny herinandro ho avy iny ny amin'izay ho avy moa mbola lazaina amintsika tsy kelikely niany fa ireo zany no azo ambara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny bazary de Noël izay atao amin'ny sabotsy ho avy zao ihany koa. Reo zavatra telo reo zany alamitsika eto avokoa zany rehetra zany satria zavatra efa fandaharam-potoana fiangonana dia tsisy ataotsika hoe ao andeha ho avela na tsy ho atao fa ataotsika foana le izy fa ny fandaminana fotsiny no alamitsika tsara. Bazary de Noël zany amin'ny sabotsy 20 volana desambra ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro io ary tahaka ny fanao isan-taona moa zany de isy ny kilalao samihafa eto ireo karazana lalao zay ataon'ny sapana sy ny fikambanana. Eo ihany koa ireo sakafo sy tsakitsaky samihafa dia eo ireo fifaninanana isan-karazany izay ho tanterahana ao anatin'izay ka dia eto zany tsika fotoana zay ty desambra ty moa zany de zay hoe fotoana anehoana zay fifaliana zay noho ny fahaterahan'ny Jesoa dia maneho an'izany fifaliana zany tsika ao anatin'ireny hetsika samihafa zay tanterahana eto amin'ny fiangonana zay. Zay zany ny amin'ireo fandaharam-potoana zay nambarako teo. Ny sekolelady anio ariva sisa zany no anaovana famerenana farany ny amin'ny azon'ny Noely ny alahady. Averiko indray ny alahady dia anio ariva zany sisa no anaovana famerenana farany ny atoandro zany le amin'ny ray sasany io ambarako io. Fa ny famerenana manaraka zany dia amin'ny reto daty reto ny 12 volana desambra, 13 volana desambra ary ny 14 ny volana desambra samy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina avokoa dia mifarana hatramin'ny 12 ora sasany maraina eo zany famerenana izany. Tsika ray aman-dreny moa zany tena iantefany zany filazana zany fa ny zanantsika moa tsy ahatadidy an'izany fotoana izay fa dia isika ray aman-dreny no mampatsiahy azy mitondra azy maketỳ anao an'izany famerenana amin'ny azon'ny Noely izay. Ny manaraka dia mahakasika ny valopy krismasy dia efa mahazatra eto amin'ny fiangonana zany tsy hita hoe ho any tanana be intsony fa dia afaka mandray ny valopy krismasy sika ho amin'ny asa fanorenana no anatanterahana an'izany valopy krismasy zany dia mitohy an-trano moa ny asa arak'izay fitohizany ao isaorana an'Andriamanitra ary mitondra mbavaka mandrakarivo sika ny amin'izany tohizan'ny asa izany. Eo ny fahaseranana, eo ny zavatra maro samihafa kanefa dia misaorana an'Andriamanitra mandrakarivo sika fa dia mitohy mendalana eo izany asa eto amin'ny fiangonana izay. Raha misaorana sy voady misaorana an'Andriamanitra tamin'ny fitahiny nandritra izay andro lasa izay ary dia manotra rakim-pisaorana 200 000 ariary 100 000 ariary avy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary ho an'ny fanorenana ary dia mangataka vavaka ny amin'izay hitahiny ny amin'izay andro ho avy sy ny amin'izay tombon'andro izay mbola omeny ary indrindrandrindra ny mba hitahiny ny amin'ny asa fivelomana ihany koa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra
filazana fanamasinam-panambadiana raha eto reto atao fanamasinam-panambadiana amin'ny zoma ireto dia mba mitsangana eto izy zany. Ny fanamasinam-panambadiany Randrianalza Rija ny Ony sy Rasloforjona fitahina sarobidy ireo zany le atao amin'ny zoma ho amin'izao dia raha eo ianareo dia afaka miroso dia avy hatrany aseho amin'ny fiangonana tahaka ny fanao mahazatra. Tsy eo fidirana faharoa zany. Dia ho anareo hanao fanamasinam-panambadiana ny fiofanana zany dia manomboka rahampitso latsinainy talata sy ny alarobia samy amin'ny 10:00 no anaovana an'izany fiofanana izany. Izay zany ampandreneso ny fianakaviana izay fantatrareo fa manana fanamasinam-panambadiana ny amin'ny taona ty ny janoary ny febroary efa nisy ihany nandalo tao amin'ilay izy ireo dia efa nolazaina ihany fa apatsahivy ihany izy ndrao tsy tadidiny fa amin'ireo daty ireo zany manomboka rahampitso dia ny talata ary ny alarobia amin'ny 10:00 ariva avy no anaovana ny fiofanana. Toy amin'ny fotoana izay anaovana ny fanoloran-jaza isika izao. Ireo fanoloran-jaza moa dia ao anatin'ilay antsoina hoe asan'ny fiangonana dia aorianan'ny raharahan'ny fiangonana no anaovana izany. Ny hira valo sy valonjato andininy voalohany. Io hirantsika dia mandroso ianareo ray aman-dreny izay hanao ny fanolorana ny zanakareo ho an'ny tompo. Toetran'Andriamanitra dia ny zaza Ranayvson Minosomila teraka tamin'ny 4 septambra 2020 tao amin'ny clinique de sœur Akatofotsy. Zanaky Ranayvson faly ny menjanahary sy Raharamanana mialo soa. Dia misoran'Andriamanitra tsika noho ny fanomezany sarobidy itony taranaka izay lovany nateraky ny kibitono ny soratra masina. Izany fanoloran-jaza zany moa dia noho ny fanondrin'ny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy te handray fampahirezana eto anatrehantsika fiangonana mba hatomombana ny fitezana atao amin'ity zaza ity. Ka dia miarahaba anareo zahay nomen'Andriamanitra ny fara ary zanako malala. Hoy ny teny eo amin'ny soratra masina, ianao no nampivoaka avy tao ankibo, nakinona taminao hatrany am-boka aho, hatrany akibondreniko io dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàny misesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotro ny tompo, ko hatolotro ho an'i Jehovah koa izy. Eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Eto amin'ity pilipitry ity moa no mitarika satria misy andreto zavatra eto dia tsy afaka makeo ako fa raha ny marina dia tokony eo ny hitarika. Andetsika aravana malala hivavaka. Raha eo misaotranao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao dia makasitraka anao indrindra noho ny famindram-ponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana masina ity ka miompifaliana eo anatrehan'ny fiangonana manontolo izao izy ireo. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao, koa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Kometeza raha eo hitany ray aman-dreny sy mpikarakara ianao azahoany hery atotosan'ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Mpanjakao tokantrano izao fianakaviana izao
ny teny sy ny fihetsika eo mba-pitiavana atsapany zao zazo zao ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro, toan'ny fanahy mazoto ny ray aman-dreny azahoany manolotra ity zazy ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zazy ity koa ny tompo, tsonjovinao na mitoetra na mandeha, na miditra na mivoaka, ary ankinina eo ampelantananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorany anao. Dia avozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ianaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fataterahana izany fanoloran-tsazy zany dia miarabanareo ray aman-dreny izay ary ho avy eo handray tananareo amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Ento izazy ity ka tario hitombo saina sy tena handroso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona, aroka hiomana ianareo amin'ny hanolorana azy eo amin'ny sakramentan'ny batisa, dia midinao manome anareo ny ropatsa fanaon'ny fiangonana ary handray tananareo mariky ny fahavitan'ny fanoloran-jaza voaray ho anisan'ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ity zazy ity. Andesika hiara-mitsangana orinan'izay fanoloran-jaza zay hamaky ny salamo laharana enina amby zato efa hitantsika eo amin'ny écran. Ny fafany eo moa zany salamo laharana enina amby zato zany a. Andininy 5 voalohany, ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia asandratsika ny feontsika hideran'ny tompo manao hoe halleloia, hiderahany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonona ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova tsarovy aho araka ny fakasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao ahitaka ny soazon'ny voafidinao, hifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Amen. Mahazotoerana tompo dia tonga amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao. Ny sampana sekoly alahady ry havana dia faly miarahaba antsika ary faly manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy. Mangataka ny ankizy rehetra sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny sekoly alahady mba hitsangana. Omany eo anoloanao ny Genesis 1:1-3. Genesis 1:2-3. Ndesika hivavaka. Ry Jesosy sakaizany zaza sady zokony tanora ô, sambatra izay manana anao ary faly izay misaotra anao, omenao izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Ny teninao anie hanova ny fiainanay. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Andeha iarahantsika mamaky ilay Genesis 1:1-3, tapany A amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Amen. Mipetraka ianareo.
efa nianarantsika tato amin'ny sekoly alahady rakizy fa haitsika sy fantatsika tsara fa Andriamanitra no namorona sy nahary zao zavatra rehetra izao. Tadidinareo ve rakizy isaky ny mahavita famoronana Andriamanitra dia sady faly izy rehefa mahita ny zavatra noforoniny dia ahoana moa rakizy ny tenen'Andriamanitra miverimberina ao anatin'ny Baiboly ao? Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Izay rehetra nataon'Andriamanitra izany rakizy dia tsara avokoa, na lanitra na tany na inona zavatra hitantsika eny fa na dia tsy fantatsika raha izay Andriamanitra namorona azy dia tsara avokoa izany rehetra izany. Indray andro rakizy, ankizy sy tanora vitsivitsy mipetraka amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ny lalankely anankiray, miresaka, mikorana, mivanitika, mitsangana, mipetraka. Hay rakizy izay olona rehetra mandalo eo amin'izy ireo dia dinihany ambony, dinihany ambany, ary rehefa misy zavatra hitany amin'iny olona iny dia rehefa lasa ilay olona dia avery mifetsika ilay olona sy zavatra hitany any amin'ilay olona iny. Raha mandringa ilay olona dia mitsangana ny anankiray dia mamerina an'iny dia miara mamerina daholo izy rehetrarehetra. Raha misy bevoka mandalo dia ataony mipozin'ilay olona bevoka dia miara miheme daholo izy rehetrarehetra. Indray andro rakizy misy rangahy nandalo, somary hafahafa ihany ny fandehany, ary rehefa nandalo izy dia niarahaba an'ireto ankizy niaraka tamin'ny feo kenjokenjona sy toetra miraikidraiky dela. Manahoana daholo nareo rakizy eo? Tsy nisy namaly reto ankizy fa toa taitra nefa toa te hiome. Manao azafady rakizy eo. Nizay fa nisy anankiray mivanitika. Poto izay dia niara mivanitika nome daholo izy ireo. Nanaraka avy tato aoriana vehivavy iray renim-pianakaviana. Fa ino no tia mahazo anareo rakizy? Toa tena malemy fimezana daholo reto ianareo. Tovolahy iray no namaly, namerina amin'ny feon'ilay rangahy tao nampimihan-jareo teo sady namerina amin'ny fihetsiny dia torane daholo indray reto ankizy. Dia olona renim-pianakaviana, ay venga anoatra no mampivanitika mafy anareo reto e. Ho rakizy hitanareo ry trano mangamanga avo be ry, misy lavarangana manodidina io, hitanareo io? Io ny tranon'iny olona imezanareo teo iny. Ao koa ny fitoeran'ilay camion lehibe mitatitra amin'ny fakotsika eto an-tanàna rehetra iny. Ary iny rangahy be nimezanareo teo iny iny ilay mizara vato mamo anareo ankizy rehefa fety. Mpanao asa soa izy ary manome maimai-pona izy amin'izany, sady tsy averana ampahafantarina n'iza mihitsiny izany asa ataon'izany. Fa nareo moa meme anazy dia tsy fantatrareo koa izy dia ampahafantariko anareo izany androany. Anga, izany ve? Mandaingy, tsy marina izany e. Olona ohatran'iny koa ve dia mahavita an'izany? Mifandehany ara-jere ary ny feony mampime be mihitsiny. Sady ratsy tarehy no hafahafa be mihitsiny, mampime dia niara-meme daholo indray izy. Rankizy io, fa ianareo reto tsara tarehy kely daholo e, manja kely daholo e, bôgôsy kely daholo e, iza ny namorona anareo reto ary? Tsatsaingo ny tovovavy kely anankiray. Andriamanitra no nahary ny olona, lesonainy ny sekoly alahady izany. Izao rehetra koa ary izy daholo no namorona azy ko anga olona ihany, hoy ny tovolahy kely iray. Ay, olona renim-pianakaviana, Andriamanitra no namorona ny olona dia mahay ve izy rakizy? Tsara ve ny olona namboarina? Niara-niredona daholo reto ankizy. Ie, tsara, tsisy ratsy izany nataon'Andriamanitra. Ay, manjakely ohatranareo daholo e, bôgôsy kely ohatran'reto tovolahy kely reto daholo e. Ie, tsara be daholo no nataon'Andriamanitra na lehibe na kely. Ay, misy ratsy be ve no nataon'Andriamanitra? Misy mampime e. Ary amin'ny olona nataony? Tsara be daholo ko. Ilay rangahy tompony trano ry mangamanga avo be ry, iza ny nanao azy? Olona ohatrantsika ve izy iny? Gina tsy nateny reto ankizy. Ano rakizy olona ohatrantsika ve iny rangahy iny ngiany ohatran'ilay nimezanareo teo e? Eny, olona izy ka. Dia iza ny nanao azy? Kefa hoe Andriamanitra daholo no nanao ny olona ko, hoy iray tamin'ireto ankizy. Ahoana hoe olona renim-pianakaviana niredona ny feo. Andriamanitra no nanao ny olona. Dia nataony ratsy?
natao mampiome ve nataony tsara daholy ohatranay raka izy eo manomboka izao ary aza meme olona tsony na hoana endriny na hoana paoziny fa zay rehetra nataon'andriamanitra ny dia tsara daholy manana baiboly nareo ny an-trano zay tsy manana fa natony nareo dia jereo ny genesis toko voalohany 1:30 dia vakio tsara dia averimereno dia manomboka androany arao ny lazay ny tenin'andriamanitra ndeha raha antsika mamaky raka izy ny genesis toko voalohany 1:30 tapany ateo amin'ny anaran'i jesosy ary zay andriamanitra izany rehetra izany fa zay rehetra nataony indro tsara indrindra izany dia ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra fa ho amintsika rehetra kosa ny tenin'andriamanitra amen. manosomaka eo amin'ny fiainona ny tenin'andriamanitra sika ry afaka malala mariana fa ny fandarana androany dia fandarana iombonana manerana ny fitsekema fa sainginy atsika fotsiny dia ao anatin'ilay antsoina hoe liturjia larana faefatra. Tsika amaky ny teny soratra marina tsika toko alohan'izay dia hivavaka tsika ry andriamanitra rainay eo lehibe ny fitiavanao anay fa mbola nomenao fotoana hatrany izahay hamaky hiaino sy hianatra ary andray ny fampahirezany amin'ny alalan'ny teninao indray kota io ny tompony anjara rehetra na ny hamaky na ny tondra ny teninao ary fiainoan'ny fanamasinao ny vahoakanao ny saotra ny tera ary ny laza dia ho anao irery ihany amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy no anaovanao izay mivavaka izany amen. Ny vakiteny voalohany dia hitantsika eo amin'ny salamo 1:30 ny andininy rehetra salamo 1:30 ny andininy rehetra ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah tsy nirehireny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarim-patarina tsy hitakatro fa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa maty amindreniny dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko ry Israely eo manantenahan Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Molito vakiteny. Luka toko 10 andiny 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko 14 andiny 20 ary faranana amin'ny andiny 20. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny, raiko fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza taminy manokana hoe: sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa ny mpaminany sy ny mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hare izay renareo fa tsy nahare. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe: amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Amen. Ray Masinao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iroso amin'ny fiainona ny hafatry ny ten'Andriamanitra tsika na ny toroteny, fampianarana ihany koa. Manao hira efatra ianareo rakisy. Nareo tanketsa ve mahavanona hira? Mamita nareo a? Ya, hira efatra nareo a, roa ny tanketsa dia roa ny zanaka ny fifoazana. Andehantsika iombona amin'izany a, ny hira zany mialohan'ny toroteny a, dia avy hatrany dia mihira ny atokam-pihira anankiray a, dia miditra amin'ny fizarana voalohantsika amin'ny toroteny a, dia tahaka izany hatrany a hatramin'ny fizarana fahatelo. Tsangantsika rehefa malala. Toy ny toroteny ihany no enotsika ireny hira fiderana ireny. Dahary.
tombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Sokafiny ny baibolinareo ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 izay perikopa no vakiana tamintsika androany. Korintianina voalohany toko 12 eo amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 20. Tsy maninona fa andeha iverenantsika vakiana indray zany a mba azahoantsika mifantoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao vakitsika mafy zany andininy 20 ka hatramin'ny 20 zany a amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolom-po dia aoka ho zazabody azy, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona fafiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity fireneny ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy ho Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Amen. Resaka teny tsy fantatra ny resahana ato rehefa miresaka ny fiangonana tany Korinto tsika dia mahalala tsara fa verimberina eto zany. Fiangonana somary nanahirana ny apôstôly ny fiangonana tany Korinto, somary bebe korotana zay ny fiangonana. Fa mandray fanasan'ny tompo dia nanao sakafo agape dia ny sasany mamo, sasany vokatra ny tenda-kely, sasany nona, zany nisy tao. Dia ity indray zany dia hevitra hafa indray ity, fa nisy nisy nanana fanomezam-pahasoavana le manao teny tsy fantatra zay
iveriko fa mbola tsy dia tena nisy tamintsika akory nahitan'izany nanao teny tsy fantatra izany, tsy le tenin'le pastera misantrosantroka eny ananiny eny hoe doskorososô zany, zany ny teny tsy fantatra. Fa teny tsy fantatra dia teny tenin'Andriamanitra, tenin'anjely, tenin'Andriamanitra zay itenenany amin'ny olona tsy mino. Ary rehefa misy ny teny tsy fantatra, Paoly apôstôly dia manazava an'izany, dia misy mandika teny, misy mandika teny. Fa nilazaiko teto indray mandeha izy hoe tao fiangonana antsony hoe Masombahoaka, Masombahoaka ao Fianaratsoa zany, tanànambony eo misy fiangonana anankitelo manodidina ny tanànambony eo ny anankiray Antrambriky eo tapon'ny tendrombohitra, dia ato amin'ny ilany ankavanana misy ny Ambalavao, ary eo amin'ny ilany misy ny Masombahoaka Loteranina, ireo anankiroa ireo FJKM, fa le ato amin'ny ilany Loteranina. Tena dia nitoroteny tao ny lava tamin'ny fahavelony, fa nitoroteny tao ny lava dia nanao teny tsy fantatra, teny tamin'ny teny tsy fantatra, tsy hoe izy no mifidy hoe teny tsy fantatra, fa satria misy olona mety jentilisa tonga mivavaka eo dia nanao teny tsy fantatra izy ary dia nisy olona tsy fantatra akory mpandray fanasan'ny tompo vehivavy natsangan'Andriamanitra nanao ny dikateny, nanao ny fandikateny, dia nisy fandikateny zany natao tamin'izany. Ny tany Korinto nisy olona nanana fanomezam-pahasoavana ny amin'izany, dia mikorotana be ny fiangonana satria maromaro le olona manana fanomezam-pahasoavana dia samy miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo dia io zany no nahatonga ny Paoly nananatra ny fiangonana tany, nanarana ny fiangonana hoe rehefa misy miteny tsy fantatra dia aoka isy mpandika izany, ary tsy ny fampisehoana ny fanomezam-pahasoavana anananao amin'ny teny tsy fantatra ny tena zava-dehibe ao amin'ny fiangonana. Ty resaka anaty fiangonana ny resahana eo fa ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, le antsoiny hoe faminaniana. Ny faminaniana ny tena zava-dehibe ao amin'ny fiangonana, fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fampianarana ny tenin'Andriamanitra, fa mahasoa ny maro zany, fa ny teny tsy fantatra dia mahasoa anao rery. Zay zany ilay azavainato zany. Ny misokatra zany ny adihevitra mikasika ny hoe teny tsy fantatra sy ny faminaniana dia afatra makany amin'ny hoe aoka ho zazabodo amin'ny faharatsiana fa ho maranitra kosa amin'ny fahaizana manavaka hoe inona ny mampandroso zany no fotoatan'ity toko fahavatra ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo ity. Nomeko lohateny somary hafahafa kely izy ity, zazabodo mahajoro. Zay le izay zazabodo saingy mahajoro. Izy moa tsy mahalala an'izany hoe zazabodo zany, zazabodo zany dia zaza mbola tsy mahalala ninina, tsy mbola mahalala hanao ratsy, tsy mbola mahalala hanao zavatra ratsy aman'olona, fa mahajoro kosa zany ny kristianina zany, zazabodo, zazabodo ny kristianina, ka zazabodo amin'ny lolopo. Dia ny afatra zany dia zavatra anankitelo rehefa jerena tsara ro andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo reo zazabodo mahajoro manahoana moa zany, voalohany dia afatra baika moa zany ny andininy ny fizarana voalohany hoe aza be lolopo, zay ny afatra voalohany zay. Ity zany dia toan'le fampianarana teo ihany amin'ny fandaminana samy hafa amin'ny fiangonana, mila alamina fiangonana, ka ny zava-dehibe ao amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ny hoe tena ho zazabodo amin'ny zavatra ratsy ny fiangonana. Ny teny hoe lolopo moa tsy fantatro zay nahatonga ny mpandika teny nanao azy hoe lolopo, fa dia nataony eo izy hoe raha amin'ny lolopo dia aoka ho zazabodo aza ozy izy, fa ny tena dikan'ny teny hoe lolopo dia hoe ratsy amin'ny zava-dratsy dia aoka ho zazabodo. Ny ataony hoe faharatsiana ny hoe kakia ozy izy ny teny grika, kakia, zay fantarareo ny teny manakaiky an'izany, teny ratsy, teny maloto. Dia ny kakia dia milaza ny faharatsiam-panahy, afetseny ratsy, ny faharatsiany ny saina. Ary ao anatin'izany dikateny moa ty zany dia hoe ao anatin'ny hoe lolopo, manao folentika, zany dia zava-dratsy eo amin'ny fiangonana zany, ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, na hoe mitady voninahitra, ka dia aleo miteniteny tsy fantatra mba omen'ny olona voninahitra hoe tena miteny tsy fantatra koa anina, fa toy izay manazava ny tenin'Andriamanitra zay mety mahasoa ny hafa. Dia
io zany no lazain'ny paoly apôstôly hoe aoka ho zazabody ianareo amin'izany resaka zava-dratsy samihafa zay mety hitranga ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana zany na eo amin'ny fiainan'ny maha olon'andriamanitra fa aoka kosa olona mahalala ho resantsika eo le hoe olona mahalala rehefa avy eo ka afatra voalohany zany dia ny hoe ny kristianina dia zazabody mahajoro zazabody aloha voalohany dia aza belolom-po aza manao ratsy aza mahay manao ratsy na manao zavatra ratsy eo amin'ny fiarahamonina fa mahay za mamela heloka zany ny atao hoe zazabody zany mamela heloka mahay za makatoa an'andriamanitra dia andeha rahantsika mamaky ny Efesiana toko fahaefatra andininy faraika amby telopolo Efesiana toko fahaefatra andininy faraika amby telopolo iaraka mamaky zany indray tsika mba ho vatofantsika zany tenin'andriamanitra zany Efesiana toko fahaefatra andininy faraika amby telopolo ina mivaka ny teny andeha iara-mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe esory aminareo ny foletika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra zay hoe tsy zavatra sarotra akory ny lazain'ny soratra masina zany ny kristianina mety testy ianao fa io le tenenin'ny soratra masina hoe aza atao aza vela ho tratrany masoandro miletika any fahatezeranareo mety tezitra ny kristianina fa tsy hoe be lolo-po tsy hoe tianao ratsy olona tsy hoe tia modiky olona tsy hoe te hanaratsy olona fa tahaka ny zazabody zay tsara ny ankizy kely rehefa milalao baolina ohatra izy raha milalao baolina ohatra ny ankizy kely lasa voadakany anankiray baolina dia lasa any ambadika any dia tezitra ilay anankiray dia ialany nandakany iny fa ialany makan'iny any fa rehefa avy eo miara-makan'iny any izy oralahy zany ny ankizy kely zany ny ankizy kely mety tezitra miady vetivety eo ary zay le mahatonga ny malagasy miteny hoe ny olo-dehibe dia tokony tsy ady amin'ny adin'ankizy ty ny adin'ankizy fandramatra vetivety eo izy fa rehefa avy eo izy miara-milalao ihany fa ina olo-dehibe ny miady amin'izany iny le vinyle irasa na izy moa ny mirana izy iny na eo dia amin'ny marakotona tsy fantatro le hoe mamanlita misy an'lira hoe mamanlita iny mamanlita dia hoe nahoana no tsy maintsy asiako fa nameliny ahy zay le lazany satria ny kapohan'le anankiray ny zaza anankiray dia avy eo koa le reniny niditra tsetra dia namely an'le anankiray fa rehefa avy eo ny ankizy kely mifanantona andao le tsy hiara-milalao tsika zany tompony atao hoe zazabodo ary zay no mahatonga ny soratra masina ilaza hoe tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra tsika raha tsy miova toy ny zaza zany ny fiainana kristianina ary zany fiainana kristianina ary zanako malala zany eo fiainana kristianina dia mahay mamela heloka tsy hoe mandritry ny taona dia mitana lolo-po eny niady kely taman'olona na mifahamaly dia ny lolo-po mandramaty hoentina milevina any am-pasana fa ny kristianina dia mamela heloka tahaka ny Jesosy mpamela heloka ary tsy manao otro-po tsy manao lolo-po fa dia mahay mamela heloka ary na dia amin'ny faran'izay mafy indrindra azy eo amin'ny fiainana misy olona ne tena hoe manao zavatra ratsy aminao tena ratsy misy olona manapozina anao misy olona mifofony ainao fa ny tena kristianina na dia izany aza dia mahay mamela heloka vita ny toriteny fizarana voalohany laoraka izy
Fizarana voalohany iny zany dia mamerina amintsika hoe tena tsy fombatsika mahakristianina antsika mahazanak'Andriamanitra antsika ny mitahiry loto ao am-po, mitahiry faharatsiana ao anaty, ary tsy fombatsika zany, tsy toroteny fotsiny zany fa zavatra iainantsika zany dia araka ny teny teo hoe tsara Jesosy dia Jesosy no nanomentsika ohatra ny amin'izany fa nareo jolahy teo ambony hazo fijaliana na reo olona izay namono azy nandefina azy namonina hafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola nolazainy hoe mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony.
dia aiza ho aiza amin'izany tsika amin'ny maha-kristianina antsika. Ny faharoa dia hoe manehoa fahalalana. Tsy hitantsika mivantana eto izany fa tazantsika eo amin'ilay foto-kevitra. Tazantsika ilay foto-kevitra hoe mila maneho fahalalana. Inona atao hoe maneho fahalalana? Hoe lehilahy lehibe ho lehilahy ozy izy dia aoka ho lehilahy tokoa. Fa mamaky an'io teny hoe lehilahy tokoa tsy le hoe Andros akory ny resahana eo, hoe André mantsy dikany lehilahy, Andrea. Fa milaza ny hoe fahamatorana. Ny fahamatorana ny resahana hoe olona matotra, olona mahalala zavatra, olona intelligent ozy izy tsika, olona maranitra. Aoka ho maranitra. Maranitra ka mahalala tsara izay mampandroso ny tena sy mampandroso ny fiangonana. Misy teny anankiray moa izay mahazatra antsika ao amin'ny fiangonana ilay teny malaza ataon'ny Paoly apôstôly hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia ahoana kay dia hampandroso ny fiangonana ny tediavy indrindra. Zay izy zay hoe ny inona ny mampandroso ny fiangonana? Olona tokony mahalala tsara zany ny kristianina manala hoe zany ve mampandroso ny fiangonana? Tsy zavatra hoe sehosehona ivelany fotsiny hoe manao teny tsy fantatra, manao zavatra tahak'izany. Raha manotratra hoe misy tonga eto miteny aminao mitory-teny amin'ny teny hébreu ohatra, zavatra tsy fantatra ao zany, mampandroso sa tsy mampandroso? Tsy mampandroso anao zany. Fa mila mahalala tsara n'izay tena mampandroso ny fiangonana. Rehefa resahana zany ny hoe fiangonana dia ny sohiombonana no tena katsahana ao anatin'ny fiangonana io. Dia somary mivoaka kely ahako hiteny hoe zay ny tena fahavoazantsika amin'izao fotoana izao e. Le tsy mahay an'ilay antsoina hoe sohiombonana fa ny hoe soa ny tena ihany. Ny sasany aza moa araka lefa lazaiko reny hoe no ny soa azy no izy te anendaka anao na te hamaky ny tranonao na tsara dia tsy firy ny filesy ny jireny amin'ny arabe, potehina daholo ny zavatra iombonana rehetra. Tsy hoe za zany ny teteny an'izao ty mitory-teny tsy maninona fa raha tsy miovy io toe-tsaina io tsisy ninona aza manantena ninona zany, tsy afaka ny androsonao aiza ho aiza zany tsika. Tsisy an'izany hoe tonga tsy hoe miova ny mpitondra dia hoe miova ny zavatra rehetra dia hoe androso ianao, tsy androso zany ianao io toe-tsaina io. Ary zay le hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, tsy maintsy miova io ka miova tsy makany amin'ny fitiavan-tena fa makany amin'ny hoe inona no mampandroso ny maro. Ary zay Jesosy Kristy Jesosy Kristy dia maty hamonjy ny maro, nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana hamonjena ny maro. Zay Jesosy zay. Ary tsika kristianina dia tena tokony hanana an'izany toe-tsaina zany, toe-tsaina zany ka tsy hoe noho ny tombontsoanao manokana, noho ny hevitrao manokana, noho ny zavatra heverinao fa marina manokana dia eo ianao manahira anaty amin'ny fiangonana aty, fa tena mijery hoe inona ny tombontsoan'ny fiangonana. Tombontsoan'ny fiangonana dia miara-mandrosotsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Miara-mandroso amin'ny Jesosy Kristy tsika. Tak'izany ike no anaovantsika n'ireny asa rehetra eto amin'ny fiangonana ireny na foto-drafitr'asa na foto-dravitr'olona. Fiteny zany fa fiteny indray zany zao amin'izao fotoana izao manangana foto-dravitr'olona koa tsika mba ho fampandrosoana ny rehetra, fampandrosoana ny maro. Hitanareo zao amin'ny taona ho avy io isy sekoly anankiroa hitsangana eto amin'ny fiangonana. Sekoly le hoe any ampianarana takan'ilay mazarantsika akory fa sekoly mpinoana zay hitsangana ato anaty fiangonana ary isy olona mpianatra ao anatiny ao. Ny anankiray dia hoe antsoina hoe sekoly ny fitiavana, zay tezahana ny olona amin'ny resaka fitiavana, ny tokantrano, ny tanora mbola voanana tokantrano, ny efa manana fasahirakirana, ny mbola tsy manana raha teo fa voahitady, dia ampianarina ao anatin'io koa ny olona mba ho tahak'izay. Dia misy indray le sekoly anankiray antsoina hoe sekoly mampiorina ao anatin'ny tetikasan'ny fiangonana io dia isy sekoly mampiorina dia fampianarana ny fotom-pinoana ho an'ny olona zay mazoto. Zay mazoto fa zay tsy mazoto moa atao ahoana. Zay mazoto dia makao ianao mianatra fotom-pinoana, fampianarana ny olona ny fiainam-piangonana. Ahoana zany fiainam-piangonana zany? Akoatra ny any amin'ny sefalasy fitela sy ndratra dia ampianarana koa ny fiainam-piangonana mba hanana olona andimbotsika raha-pitso. Fa tsy hoe lasa ny olona raha-pitso, lasa ireo diakonindreo, lasa biro-piangonana dia olona vaovao tsy mahalala ninninona, vao tezaina, vao ampianarina indray no mandimby eo amin'ny fiangonana. Fa manohy olona mahalala, olona mahafantatra no manohy ny asa eo amin'ny fiangonana. Zany natsoina hoe maneho fahalalana. Maneho fahalalana, ny olona maneho fahalalana zany dia mitady ny tombontsoa iombonana ao amin'ny fiangonana. Ary ny anisany anankiray tombontsoa iombonana fiangonana dia zany ny fankatiavana. Zany ny fankatiavana aty amin'ny fiangonana.
Fifankatiavana dia mampandroso ny fiangonana. Tsy mampandroso ny fiangonana fizarazarana na fiezahana ampizarazara ny fiangonana, fa tena ny fifankatiavana io dia zava-dehibe aty amin'ny fiangonana. Dia manafatra antsika izany Paoly apôstôly, satria izy raha teo moa no miteny ato amin'ity Korintianina toko faha-efatra ambin'ny folo ity, ao amin'ny Tesalaonianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo, vakitsika dia farany ny fizarana faharoa iny. Tesalaonianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo. Dia io indray no amarana antsika azy, ahoana no vaky ny teny eo. Ary ny tompony, mamaky azy tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny tompony, aloha ataovy tsara aloha, nga tsisy Tesalaoniana baibolinareo ao dia rehefa tsara aloha mahita Tesalaoniana nareo, ary mahita Tesalaoniana tsika dia mamaky azy toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa. Tompony ampandroso anareo, satria mampandroso zany ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra. Aiza mitia ny olona rehetra, zany nge le fiangonana fitiavana ny olona rehetra, fifankatiavana zany ny fiangonana. Raha tsy zany tsisy antony ankanisana dia am-piangonana. Tsy antony ankanisana aloha dia mijanona any an-trano, aloha dia tsy miangona, aloha dia tsy kristianina ianao. Dia zany no izy zany araka ny tenin'i Jesosy manao hoe ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra amby telopolo manao hoe ahoana zany tsenjery zany. Ao ary samy manao tsenjery hoe tsy mijery baiboly fa manao tsenjery. Ahoana zany, inona no lazainy zany andininy zany? Didy vaovao. Dia maninona azy izy? Tiavanareo, tahaka ny tiavana anareo. Afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha fankaty. Fifankatiavan'ny fiangonana io atomboka any tokantrano io, tomboka any tokantrano, fa tsy hoe any an-trano ny korotambelona dia aty an-trano na aty am-piangonana mbola mifankaty. Fantatr'Andriamanitra io, ny olona tsy mahita an'izany fa Andriamanitra mahalala an'izany. Manomboka ao an-trano, atao izy hifankatiavana ao an-trano. Ahoana ny fifankatiavantsika ato an-trano? Ahoana ny zanaka sy ray aman-dreny, tsy hoe miady lava ao ny mpivady, miady lava ao ny mpianaka, miady lava ao ny mpianakavy, fa atao izy hifankatiavana tsara. Ary zany fifankatiavana zany dia hoentina mankaty am-piangonana, dia tsy hoe tonga aty aneo fandrafiana ny olona sasany na aneo tsy fitiavana ny olona sasany, fa tonga aty ianao aneo fitiavana na dia ny fahavalo azy. Zay le fizarana faharoa zay dia ny olona mahalala zany dia olona mitady izay mampandroso ny fiangonana. Ndao ary naraka indray.
hamatsy antsika n'izay fizarana faharoa zay dia resahako kely ny teolojia ny antsoina hoe azo fijaliana mantsy na ino an'ilay hira teo zany ny hira hoe tsy misaraka aminao a Jesosy io dia zao io azo fijaliana io zany dia tahaka zao ny heviny jereo tsara ty azo ty zany manahoana le endrika izy io misy le mitsangana dia misy tsivalana le mitsangana zany dia maneho ny fifandraisantsika amin'izy amin'Andriamanitra ny mitsivalana dia maneho ny fifandraisantsika amin'ny samy olona ao amin'ny fiangonana zany raha ohatra zany ka miala le fifandraisantsika amin'ny samy olona dia tapaka ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ka tandremy tsara zany ny teny hoe za tsy mahafoy anao Jesosy fa na tsy mahafoy an' Jesosy ianao kanefa mahafoy ny mpiara-mivavaka aminao mankahala ny mpiara-mivavaka aminao na rava fihavanana ny mpiara-mivavaka aminao dia tapaka koa ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy ary dia tafasaraka amin'i Jesosy Kristy ianao dia araka ny tenin'ny soratra masina hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy misy ny ninona mety hoe fa rehefa misaraka amin'i Jesosy Kristy dia tsika tsirairay avy zany no miezaka mijoro tsara ny amin'izany ary zany no mahalehilahy lehibe tsy hoe nisy vehivavy lehibe atsika dia ny mahalala tsara hoe zao ny mampandroso zao ny mampandroso amanokana fa tia ny mampandroso ny fiangonana ihany koa dia mahireza ry havana malala ao anatin'izany tany tsara ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy fa lizaka hoe mahafinaritra mifandray amin'i Jesosy hoe rehefa tena miaina ny expérience amin'ny fifandraisana amin'io tompontsika io ianao dia gaga ianao mahita ny zavatra betsaka ataony ary misy zavatra tsy eritreretinao kory azy misy zava-mahagaga zay tsy mbola hitan'ny masonao na reny sofinao na notsapain'ny tananao fa ataony aminao zany havana malala inoko fa takahako ianao dia efa niaina n'izany koa ianao ny fahatelo zany dia hoe heverony mahasoa andetsika eo zany le faharoa teo zany dia hoe olona maranitra mahalala hoe inona mahasoa fa eto ndratsika dia tena manao zay mahasoa le hoe mihevitra ny mahasoa dia tena manao zay mahasoa voalaza ny soratra masina ato amin'ity andininy faraika amby roapolo amin'ny Korintiana voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo ity va hoe koa ny fiteny tsy fantatra izy dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino sarotsarotra le fehezanteny kanefa mazava ihany mazava tsara zany ny resaka famantarana ny teny tsy fantatra zany dia famantarana ho an'ny tsy mino misy mpandika teny io moa zany dia filazan'Andriamanitra ny heviny amin'ny olona tsy mino fa matoa zanytsika tsy mandrety teny tsy fantatra loatra ty amin'ny fiangonana dia ao ny finoana zay ananantsika fa ny teny fantatra kosa na ny faminaniana na ny toro-teny zany na ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia ho an'ny mino zany dia zay zany no hoe ampandroso ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra fa io no mampandroso ny fiangonana ampandroso io ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra fa io mampandroso ny fiangonana zay nge le sekolelate nge tsy hoe fampianarana ny ankizy sy ny tanora na ny zatovy fa natona hoe sekolelate dia ny sampana anankiray zay misahana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina arak'izay sehoany eo amin'ny baiboly ho an'ny fiangonana manontolo dia zay misy hoe sokajy lehibe reny misy sokajy zatovy tanora ka mila ampandrosoana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonana zavatra tsy atao makaleo zany ny hoe mampianatra ny tenin'Andriamanitra milaza tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana satria zany ihany no mampandroso ny fiangonana rehefa tsy misy ny tenin'Andriamanitra dia miemotra ny fiangonana tenin'olombelona ny eo hevitr'olombelona ny eo fa rehefa ao ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra no mitaridalina antsika araka ny tsenjery efa haitsika ny salamo fahasivy amby folo amby zato andininy fahadimy amby zato zary mahay azy inona kay io inona kay le 119 inona zany inona kay zany fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao io soratra masina io zany no manilo atsika fanilo moa zany tsy dia tena haitsika akizy amin'izao fotoana izao tsoa fa tany ambanivohitra moa zany ny tena ampiasana ny fanilo bozaka maromaro natambatra dia nasiana afo nidorona nasiana afo dia iny no entina mandehandeha mitsilo ny lalana dia taty aoriana moa zany novaina pétrole na sahala amin'izany misy karazana petromax misy andreny karazana fanilo koa
reny zany oentina mitsilo ny lalana amin'ny alina. Dia ny toratra masina zany a ny tenin'Andriamanitra zany dia fanilo ny tongotra, tsy hoe fanilo fotsiny fa fanilo ny tongotra. Jery mihitsy a ny lalakalehnao. Rehefa tsy ao zany ny fanilo ny tongotra dia maninona ianao? Maninona zany rehefa tsy ao ny fanilo ny tongotra? Tafotohana ianao. Tafotohana ianao. Zay ny olona mora tafotohana aty amin'ny fiangonana. Rehefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia mora tafotohana. Mora tezitra, mora sahirana, mora miemotra. Mora miemotra, za tsy vavaka ohatriny fa manahirana ry anina. Angary anina no andehananao fa tsy Jesosy Kristy. Dia io zany mihevitra an'izay aso. Ny atao hoe mihevitra izay aso dia mihevitra ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, ny faminaniana, mihevitra ny ampitombo ny faminaniana, zany hoe filazana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Zany no antsoina hoe olona mahajoro. Mihevitra izay aso ny fiangonana, mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no anetanako ny sadoro teny moa fanentanana ity. Fanentanana ny hoe ny sampana ny fikambanana aza ataoko totoa ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra anaty sampana any. Ilaina io. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra, alaliano ny tenin'Andriamanitra, ary vakio ny tenin'Andriamanitra io. Vakio ny tenin'Andriamanitra fa zava-dehibe amin'ny fiainantsika io ravana malala. Za zao eto ampandiniana an'ity texte eto na tamin'ny herinandro dia tia amerina hamaky ny ray ny baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa hitantsika fa misy zavatra vaovao foana ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Satria tenin'Andriamanitra dia tena mampahazo aina io, satria aina ho an'izay ary sady mahasalama. Zany hoe tsy fantatra na azonareo tsara le izy fa misy teniny anankiray moa zany amin'ny Matitiko fahaefatra ao dia le hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa tsy ny sakafo ihany no mampahazo aina sy mahasalama. Fa ny sakafo rehefa hohanina be loatra dia ngeda loatra ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mampahazo aina sady mahasalama. Mampahazo aina ny fiangonana sady mahasalama ny fiangonana io tenin'Andriamanitra io. Rehefa ampianarana manerana ny fiangonana amin'ny sampana rehetra, fikambanana rehetra, ny fiangonana dia ampianarana zany tenin'Andriamanitra zany. Zao misy an'ireny PVC reny, be dia be ny fiangonana mampiasa an'ireny misy soratra mahafinaritra ny tokotany iny. Misy toerana izay ohatra hoe io tamboho iny zao azo atao rehefa aneriana kely any lokona ny tamboho atao tsara tarehy dia asiana soratra mahafinaritra eny, soratra tenin'Andriamanitra. Mijery eny ny olona, mijery ny olona vao mijery eny dia soratra masina no hitanao eny. Dia zava-dehibe zany ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra ka ny tena olona mahajoro ao amin'ny fiangonana zany dia olona mihevitra ny ampandrosoana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny ampandroso ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra? Nareo any amin'ny sampana any manana hoe voamera ny fiainam-panahy, zay ny filazanareo azy. Dia reny zany mihevitra hoe ahoana ny ampandrosoko tenin'Andriamanitra aty amin'ny sampana misy ahy. Fa rehefa hitanareo tsara fa rehefa lazaina amin'ny olona tenin'Andriamanitra, ampianarana ny olona dia mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ny olona. Ka manjary olona tsara, olona marina, ary zay no atakarantsika ny alehibe ny fahafenon'ny Jesosy Kristy izay tompontsika. Zay nge ny tanjony ny norme ozitsika na ny fenitra dia hoe mahatratra ny ohatra ny fahafenon'ny Kristy tsika. Mahatratra ny ohatra ny fahafenon'ny Kristy tsika dia tena tonga zanak'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra dia milamina ny zavatra rehetra, na dia misy aza ny fitsapana, misy ny fizahan-toetra, dia matoky an'Andriamanitra tsika. Rehefa malala tsika zany dia zazabody mahajoro eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny zazabody mahajoro dia tsy be lolo-po na manao ratsy, maneho fahalalana tsara an'Andriamanitra ary mihevitra izay mahasoa eo anatrehan'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Mbola misy mira moa sa mbola misy mira ankiray ndavara zay mamarana azy. I'm
Mitrampony Jehova no tsy nalany ritrantsika tsy mitsatra ny fiantrany tsy mitsatra ny fiantrany vaovao isamaray izany lehibe ny famarinany Mitrampony Jehova no tsy nalany ritrantsika tsy mitsatra ny fiantrany tsy mitsatra ny fiantrany vaovao isamaray izany lehibe ny famarinany andesika hanao ny vavaka setriny zany tenin'Andriamanitra zany sady vavaka fangatahana vavaka sika ny teninao no mampahafantatra anay ny momba an'Andriamanitra fanehonao ny zavatra tsy hita ny teninao fampianaranao anay hahalala ny zava-miafiny fanjakan'Andriamanitra misaotra anao zahay fa nahazo zany teninao zany teny tsotra no nomenao anay mba ho zazabody tokoa zay amin'ny faharatsiana fa ho lehilahy tokoa amin'ny fahalalana misaotra tompo fa nahalala zay fa ny teninao ihany ny faminaniana fampianarana ny teninao no mampandroso ny fiangonana fampianarana ny teninao no mampandroso ny olona rehetra ary ny fampianarana n'io teninao io any no manitsy ny dianay aizanay mamela heloka na dia mety tezitra zay aizanay mamindra fo ary aizanay miantra ny olonao koa dia ampianaro zay amin'ny alalan'ny teninao zay toriana aminay tsy tapaka eto amin'ny fiangonana mba hanitsy ny fiainanay hanitsy ny toe-tsainay makany amin'izay mahasoa ny olona rehetra fa tsy ny mahasoa anay ihany ary hanitsy ny toe-panahinay ho toe-panahy mendrika ny mahazanak'Andriamanitra anay ndreto zay rehetra tonga eto tompo tsy tonga izaha volotara torotoro zay na lahanjiro manentona araka ny teninao fa tonga zay izaha
hitady anao ary ianao tsy tediavina fa io ianao tonga eto amin'ny fiangonana manatrika anay dia mampitombo ny finoanay amin'ny alalan'ny teninao. Tompo mampitombo ny finoanay. Dia taio zao fiangonanao zao amin'izay rehetra ataony, amin'izay rehetra sedrainy, amin'izay rehetra lalovany eo amin'ity fiainany ity. Misy ny misedra zavatsarotra maro samihafa tsy takatry ny saina ary zavatsarotra zay tsy hita izay hanaovana azy amin'ny maha olombelona, tsy hita izay hamahana azy, saingy mahalala izay fa ianao mahay ny zavatra rehetra. Tompo jereo ny olonao izay mandalo zavatsarotra rehetra, ampio ampaherezo va ao ny olana fa mahay izany ianao. Tahaka izany koa ireo mety mandalo fizahan-toetra maro samihafa dia ampaherezo amin'ny teninao. Ampaherezo ny isam-pianakaviana amin'ny asa fivelomany, amin'ny fitsapana izay sedrainy. Tompo mamindraha fo amin'ny isam-pianakaviana ianao ka hahita ny sosiny tsara eo anatrehanao izany fianakaviana izany. Da io koa ty fiangonana ity izay fantatrao ny eo am-ponay fa ny ampandroso ny fiangonanao, ny ahatonga ny olona rehetra ho azo antoka fa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny ety an-tany. Tompo ampaherezo zahay hatanteraka izany. Ireo koa ny fotodrafitrasa izay tanterahana mba hanomanana ny olonao hitory ny filazantsara, handehanana lavitra kokoa amin'ny fitoriana, loharam-bola maharitra ho ampiasaina ao amin'ny asan'ny fiangonana. Da io ireo fotodrafitrasa izay tanterahana indrindra fa io trano be io izay tanterahana ankehitriny mahatoky izay. Misaotra anao izay fa vita ny fitaomana ny tany indray izay ary manomboka zavatra hafa indray izay manomboka izao. Mahatoky ianao izay. Jesoa tsy manam-bola izay, tsy be vola izay, fa manana anao izay ka dia mahatoky tanteraka. Dia mametraka feno ny fiainan'ny firenenay sy ny fiangonana izay manana anjara toerana lehibe ankehitriny. Ny FFKM izay maro mpanenjika, maro mpanaratsy, fantatrainy eo ambadika izany rehetra izany fa ny asan'ny devoly samihafa izay miseho anivon'ny fiangonana, ivelan'ny fiangonana ary ny fahavalony azo fijaliana raha teo. Ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo ireo filoham-piangonana, ampaherezo ny fiangonana manontolo ho joro vavolombelonao ka tsy ny ataonay no hitenenany ratsy ny anaranao fa ny ataonay dia mety hanenjehana tokoa ny fiangonana satria tsy miara-miazakazaka aminy izay. Matoky ianao izay Jesoa fa omban'ny fiangonanao ianao araka ny teninao. Dia taio ty firenena ity fantatrao ny zavatra mbola mifamaofao samihafa eto amin'ny firenena fa ny fantatray dia hoe te hanavao ny firenena ianao ary avia eto afovoan'ny firenenay. Tompo malalanay eo. Fa rehefa eto afovoan'ny firenenay ianao dia milamina ny zavatra rehetra, mandroso ny zavatra rehetra. Fa raha ilaozanao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Dia mivavaka izay ho an'ireo zanaky ny fiangonana izay nanao ny voadiny na ny voady am-po na ny fanalazaina teto amin'ny fiangonana mba ahita ny soa tokoa izy ireny ary ho tanteraka izay irin'ny fonisy tononon'olony eo anatrehanao. Dia manonona ny vavaka nampianarinao izay famarana n'izao vavaka fangatahana izao manao hoe rainay o izay ny an-danitra, ho masinda anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ty an-tany io tahaka ny any an-danitra. Eo an'io izay anasazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanterahany tompo amintsika anie izay nirin'ny fotsika sy ny tononontsika teo anatreny, tononontsika tamin'ny finoany ireny dia matoky tanteraka tsika fa omeny atsika izany ary tena omeny. Dia tsika ifampiaraba rehefa malala. Raha tsy mifankalala moa izany dia mba marak'ilay falazaina teto hoe mifanonona anarana. Manonona anarana raha tsy mifankalala moa izany dia efa ilay efa fantatrao ihany izany ty akaikinao ty hoe dia manonona ianao arak'izay aomponao ohatra hoe manonona ianao hoe ranona ihany dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao koa tain'Andriamanitra ianao ho ambiny ny fianakavianao aza atao lava loatra na izany aza. Dawary.
io moa zany a fahazarana amboletsika eto amin'ny fiangonana hoe fampiaraba ty zany no mariky ny fifankatiavana ihany koa dia na eny tokotany iny aza dia arabaony olona tsy efijegema mantsy a fona fa tsy maintsy lazaiko eny zany tsika efijegema hoe malaza miavinavina tsika sala miavinavina zay tsika fa loko tsika tsy malaza miavinavina fa malaza mandray olona raha isitsika tsara ny olona fampiaraba mety tsy afaka mifandray tanana fa fampiaraba ahoana matainy jesosy hoe zava-dehibe zany ataontsika ravana malala androso amin'ny fanoloran-tena masina ho an'ny tompo mifandamina eo nareo tokopira na miaramira na mirany anankiray ndao ary eo amin'ny rakitra isika zao a dia tsarovy zany ny rakitra vata rehefa mirava fa fanohanana ny sampana sika lelahady zany Ci metti lavako, ci mette via l'amzanage. Baibuli masine, baibuli milaza magna. Mesika tavasieva, yada pinaksha tanivunya dena, kanzuni nyafarani etika diabe, nanu ishazana hahari na juani tsilani. Ci metti lavako, ci mette via l'amzanage. Baibuli masine, baibuli milaza magna. Che Sansoni lava faneva, tadil seasonu Jehova. Sidini ni safu na doni delila, nambaran segre na lemni vochaka. Ci metti lavako, ci mette mia l'amzanale. Baibuli masine, baibuli milaza magna. Vida panzaka malaza tupu faefana to Jerusalema vatiketseki nazi na ita bateba dale fanjauri mbati la guerra Ci metti lavako, ci mette mia l'amzanage. Baibuli masine, baibuli milaza magna. Gaya nanasi, jaik safira, vadin lutakua nanzarsira. Nantunia vini, etika tiabe, nanu ichazanari mati ponera. Ci metti lavako, ci mette mia l'amzanage. Baibuli masine, baibuli milaza magna. Ci metti lavako, ci mette. てみやらんざなげ Ci metti lavako, ci mette mia l'amzanage. てみやらんざなげ Ci metti lavako Ci mette mi alam zanage 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 Ci mette
570 andininy fahatelo avy eo no fanoratsika ny rakitra fanorantena raha teo. Terasilaza ny rasy azy anatolotray anao ry Jesosy izay teraka an'io ka mba mandraisa ny fanatitray ho zava-mampofina tokoa. Tsangantsika rehefa malala. Tsy petraka tsika raha tsy efa raisina ny tsodrano. raiso amin'ny finoanan' Jesosy Kristy nitsodrano atolotro anao amin'ny anarany.
Mitahy anao ny Jehovah ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka manome anao ny fiadanana. Ny fiadanany Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Petraka ianareo ary efa afaka mangina isika. Soran'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry reriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirara ny fitahin'Andriamanitra ho antsika. Tsarovy izany fa misy fotoana maromaro amin'ny sabotsy ho avy izao eto amin'ny fiangonana. Ao ny famaranana ny jobily volafotsy ny président synodaly, dia ao ny bazary de Noël efa fanaontsika isan-taona io fanaontsika isan-taona mialohan'ny krismasy io dia ao ny mpiasan'ny fahasalamana izay mizaha fahasalamana ho an'izay maniry anao an'izany. Aireza rehefa malala. Nareo dia koa ny navy dia tany dia mandroso fa